Pôlitika indray no lohahevitrisika amin'ny ity herinandro ity. Ilaina ve ny fifidianana? Hazavao. Ilaina le izy satria zavatra hoe tsy misy mipetraha misafidim-bahoaka isan-karazany dia izay zavatra tsy mety zany satria tsy misy filoha hitarika vandrindra ny fiainana eo amin'ny firenena manontolo. Eny tena ilaina tokoa ny fifidianana satria mba ilaina indray ny mpitondra vaovao zany mba eo no ahitana raha mba misy fiovana ihany na ilaina tompoko ny fifidianana satria amin'izay mbo miova indray zany ny fitondrana dia mbo hita eo zany izay mbo fitondrana hoentin'ny misolo azy eo indray. Amiko manokana ilaina fifidianana. Satria nahoana? Satria atsika amin'izao na hatramin'ny zazakely angamba mahafantatra fa raha insécurité amin'ny tanàna antsika eto Madagasikara ratsy be. Hoe dahalo, kolikoly, efa mahazo vahagna be zany kolikoly tsika amin'izao. Dahalo moka efa tsy zakaigny. Ny kolikoly, olo mamono olo ataoko hoe mamono olo izy afaka 6 mois, 1 an fa mivoaka. Asan-dahalo mangalatra aomby tsy raha hoe filo izy ka hoe azo asiro fa maventy be misy passeport hoe amoagna ananjy aka mandeha à l'extérieur agny ohatra karahan'izany dia zany mba ilagna fifidianana mba misy olom-baovao mba mafia an'izao Madagasikara zao amina resaka insécurité ohatra karaha social-mbahoaka. Nitondra fivoarana teo amin'ny fiainanao ve ireo mpitondra nifanesy hatramin'izay? Hazavao. Eny amin'ny mpitondra ny fandimby moa zao samy manana ny programme sy ny fomba nataony tao eo amin'ny fotoana fitondrana. Misy ao vokatsoa, misy ao tsy mitondrana vokatsoa, misy nahitana raha misy tsy nahitana. Samy manana ny fomba nitondrana ireo. Izany zavy ohatra hoe enjera izay tsy nahavita na hoe hodiaraina izay nahavita fa samy manana ny fomba tsy hoe betsaka ny zavatra vita ny zavatra azo tsy hita fa mandeha araka ny zavatra mba hita fotoana. eny nisy tondra vokatsoa ihany ny mpitondra firenena satria misy zao mety nataony sasany misy tsy mety nataony sasany. Tsisy tompoko satria mba aloha indray aloha mba hisolo zany satria tena tsisy fivoarana mihitsy tamin'ny nisy tamin'ny mpitondra teo. Araka ny eritreritrao, inona no mety hitranga ao aorian'ny fifidianana? Zay aloha dia nasina ny safidin'ny rehetrarehetra ny salan'izany satria ny zava-dehiza zao fanahy etsy tokony zao ny zavatra ilaina ny ohatra hoentina raha ohatra ka moa manana eritreritra samy hafa no saina tsy mitovy sy eritreritra tsy mitovy dia mety ao misy anankatsivana, misy ao tsy hanao an'izay zavatra izay. Mety moa mba manana fihainoana saina amin'izay hiandry izay vokatra ho ateraka ao hoe izay ny firaisan-tsaina ataon'ny firenena rehetra dia izay ny tsara. Misy tsy mahatrandra zavatra zay fa dinao hoe tsy lany eritreritra tsy zakay ny zavatra ohatran'izao zay dia tsy maintsy hanao an'izao. Iny andaran'ny rehetrarehetra indray fa tsy dia miafina ohatra hoe safidy na hoe famantarana hoe izao no mety hisy hoany. Araka ny eritreritako aoriana fifidianana mety mba hiova zany tsika malaza fiainana eto Madagasikara mba social-mbahoaka miova, ny insécurité miova mba hitovy fiagnany asan-dalo arakaraka ny mitondra akeo. Raha mpitondra tsy karaha ny fitondrana ny hery ty koa dia mbola karahan'izao koa iagnantsika fa mba angatako amintsika vahoaka zany mba hoe hifidy azo voavidy mbola azo vidina t-shirt fiainana antsika fô engatsika sady andinika tsara izovy olo alasana ty firenena antsika malagasy ty mba atondra ananjy amin'ny fiainana milamy.